Andriamanitro mamela ireto raha lako ireto. Fanambarana apahibe maso ny maha olo sambatra ny Ramsey Lucien Botovasoa eto Vohipeno ny Alahady 12 avril 2012. Son Excellence Monseigneur Désiré Sarahazana, filohan'ny fivondronam-beny evêka eto Madagasikara. Son Excellence Monseigneur Paolo Rocco Gualteri, nonce apostolique eto Madagasikara. Son Excellence Monseigneur Gaetano Di Piero, évêque en diocèse de Farafangana. Son Excellence Monseigneur Alfredo Queiroz de Nobrega, évêque ni Mananjary. Son Excellence Monseigneur Benjamin Ramarson, évêque promoteur ni Naoul Sambatra Ramsey Lucien Botovasoa. Son Excellence Monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly, archevêque ni Fianarantsoa. Ny fiangonana katolika eto Madagasikara, ny diocèse ny Farafangana dia faly manasa antsika rehetra ho avy hanotrona ny fankalazana sy fanambarana apahibe maso ny olo sambatra Ramsey Lucien Botovasoa atao eto Vohipeno ny Alahady 12 avril 2024 manomboka amin'ny 7 maraina. Toy izao ary ny fandaharam-potoana. Sabosy 14 avril 2024 manomboka amin'ny 20 alina alimbavaka mandra maraina. Ny Alahady 12 avril 2024 manomboka amin'ny 7 maraina fankalazana ny Eucharistia ho fanambarana apahibe maso ny olo sambatra Ramsey Lucien Botovasoa. Magnategna fahatongavantsika marobe ragnandria na kristianina na sy kristianina ho voninahitra Andriamanitra. Sama